Salama daholo tsy prévu hanao vidéo androany a fa rehefa mijery an'le vaovao mandeha toy izy aloha asiana teny kely a misy zavatra zany tena tiako hoe ampatsahivina antsika sy asiako fampitandremana kely ho antsika ny zavatra miseho a zavatra misy fa alohan'ny dina am'izay aloha mahita any reny resaka hoe nosy mitsiosy ny namandreny a reny de teneniko anareo fa de zao tsisy ninona atao fa de efa betsaka ny nosy efa namidiny zareo ao a ny sakaty aloha nosy sakaty iny efa andrazakandisa iny mbola manana problema zao am'le nanatsofoka an'le iny ty le orinasa Garilance iny anaran'izy iny de le vahoaka no dakadakany tsipahany hoe mialina reo fa hiditra ny orinasa iny efa problema hafa koa iny ao nosy ndrazakandisa ny sakaty mitsio zany a be de be nosy efa namidin-drareo fa mbola problema hafa ho antsika iny a hoe ahoana ny analana an'le olo reo a rehefa miverina anoloana ny rehetrarehetra fa ny vidéo ataoko zao a araky ny teniko teo hoe fampatsivana sy fampitandremana ao antsika fa misy olona zany tena misy bany zany tena mihevitra atsika hoe tena ovo mihitsy a hoe tena azo reberebe ndretiko a azo atao midororo a de bandy amin'ny mpanonga-panjakana iresaka ny Lilson io zay ny resaka am'izao fotoana zao fa rehefa nijery sy nieno ny Lilson ny causen'ny Lilson tao amin'ny TV plus a sy tao amin'ny radio Antsiva iny zany hoe resaka 7 février zany hoe tiany resahana moa zany fa zao Lilson mapara tsaro fantatrareo aloha fa tsy ny télévision TV plus ny antson'ny Lilson fa Lilson nangataka ny TV plus ohatr'izay koa tamin'ny Antsiva no fantatrareo ny antony rehefa avy eo zay io tsara fantatritsika io zany de zao samy fozy reo ny TV plus Lilson io zany a efa vita préparation daholo ny zavatra resahana tao efa nomany Lilson reny resaky reny zavatra teneny reny fa tsy hoe zavatra spontané akory ny question hita koa litsy iny na tonga de nazava be izy fa tonga de tsy misy hoe inona ny fantenina goavana fa tonga de fanazavana rano fotsiny a de felana bala zay fanovana ny tantara de iny hoe fandiova-tena de fiarovan-tena de fanoliana ny zavatra mitranga any amin'ny hafa zay nataon'ny Lilson ny anankina Antoine Adala koa de zao manao mpimasa ty amin'ny vahoaka izy satria le vahoaka efa fantany tsara le vahoaka fa le vahoaka efa quand même rare ka sao de tafiditra ao anatin'ny mémoiran'le vahoaka ny zavatra nataony ny anarany rehefa tonga amin'ny fotoana zay ny zavatra nataony mba mety maso ny vahoaka izy satria zareo tamin'izany fotoan'izany de nandoro azadino nandroba nangalatra nanao torture an'izay olona tratrany zay nisamborony de namony tamin'izany fotoan'izany tsy ampy zany zavatra resahako zany tsy ampy zany zavatra resahako zany a de zay de nanadio teny izy a satria tsy fantatra ahoana ny hafaran'ity tantara ao Madagasikara ty ny iverina aloha ny iverina ao amin'ny hoe iverina ao amin'ny Rajoelina sarotsarotra ho an'ny Lilson satria efa nanao be vavabe tao amin'ny Rajoelina satria rehefa tsy omeny Rajoelina sy sarabomba toerana izy ma tsy tokony nazy ny toerany sega iny zany mba nangatany iny ny toerany sega tsy maty an-drano iny fa tsy azony le toerana de mbola nananteny izy hoe mba nangataka toerana hoe ao amin'ny Sénat fa azony sarabomba moa le izy zay de raha tadidinareo izy ny teny mihitsy tamin'ny télé indray mandeha hoe tena mahagaga fa de za ahoana moa fa de tsy miteny ny tena fa madinika zao a za anisan'ny tena nahavita be la resaka Rajoelina zany tenen'izay izy raha nahatadidinareo de io izy lasa ina moa zany izy lasa mba nomena gouverneur kosa aloha izy fa ina nataony amin'ny toerana gouverneur amin'izao fotoana zao manindry de manao tsiny de mampiroro ny vahoaka ny Sofia sy ny Menabe le mponina koa zany de tena tsy miteny pira noho zareo any Adego fa miaritra ao
Ny tiany aseho tamin'ny télé iny zany de zao aloha hoe innocent izy. Zay ny tiany aseho. Soa ihany moa fa nisy ny sary proof. Fa raha tsy nisy ny sary, vita amin'ny élection mihitsy ny tena marina mafy tsy teneny mihitsy hoe za tsy mahalala an'izany Rajoelina zany. Izy zany tena hoe izy zany tena madio. Asa inona nga asa tsy fivelany resaka fa asa ivelany drapangidina sagana gana ny olona vonoiny tany amin'ny sud-tany. Fa teneniko an'lala isa fa miandry an'lala olona any, miandry an'lala ny fianakaviana sy ny mpiray-tampo. Ary tena miandry sy miaritra zao satria 12 taona sisa 12 taona. Ka ity ataoko teneniko anareo ity hoe ho anareo ny olona matolo amin'ny leçon tena teneniko anareo. Ino ny anisan'ny bandy kely entaka indrindra sary tahorana indrindra amin'ny gendarme reo. Ino anisan'iny? Fa izy fotsiny nanao tenue de combat, de nisy basy teny aminy de mibaikibaiky tsy de izy ny Rambo. Fantatro tsara leçon. Nahita an'iny teto Paris, nahita an'iny teny Madagasikara. Nitandroka an'iny teny Rosia. Tamin'izy vao tetezamita, azo tetezamita de izy nanao porte servette amin'ny Rajoelina. Fa tsy nisy atokony izy tamin'izay. Noenjehanay izy tamin'izany zany GTT, noenjehanay izy teto Paris, zany hoe niraty 5 minutes satria nisy bouchon ny lalana. Niraty 5 minutes. Teny frêne tany amin'ny Sipandraindry leçon, vao tadidiny là. Ny fandona tamin'ireo équipe-n'ny leçon tany Madagasikara. Tao Ampandrana, tao Bel-Air. Lasa natadidiny. Fa de zao, taorian'izay nienjehana amin'izay mariko. Nienjehana amin'izay mariko eraka Antananarivo. Voaka daholo ny Emonate, nivoaka ny fisy. Fa zay olona be tsy ahoana daholo koa. Meko souvenir kely ray fotsiny lisany. 30 minitra fotsiny. Nandrodanako an'io arom-piarovan'ny présidence io. De filaminana anatiny. Anankiroa, telo, efatra isany tonga ny tsofony Vital miala daholo, éjecté. Satria naninona, satria dondrana, satria vendrana. Zay. Fa de iny zany ny leçon tamin'ny invitation tao amin'ny télé iny. Te hiteny amintsika mihitsy izy hoe te hiteny amin'ny vahoaka. Hoe raha mipoaka io, tsy izy non, miala baly izy Zao ny adala vao mahita miteny hoe tokony ajanona, tokony tsy hisy tsony zany fanenjehana sy fifandonana sy fampifiterana zany, tokony tsy hisy tsony zany koa nataon'ny lisany izy nanina lisany natao. Fantany lisany tsara vonona roa zany botsy roatra. Nanina mbola nentina teny. Na inona filazany lahy eo. Na leçon fatiny ananako en détail zavatra nataon'ny leçon. Fa zany io terisiko izy de tonga foana saiko vakian'ny laisakarivo indray tonga amin'ny fotoana. Zay. Fa ninina conclusion zany, ninina teny lafa ny conclusion leçon coupable. Zay. Raha fitsarana teto coupable leçon raha mitady anao appel rejeté, ohatra le boekely reny. Fa nisany de namony vahoaka, mpamony vahoaka nisany ninina lazainy lao hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary nizary mampiandro raha de zao izy miantson'Andriamanitra daholo zay leçon mahita an'izany hoe ny vahoaka nge feon'Andriamanitra taizana nahafantarany leçon an'izany, nahitany an'izany, nahafantarany an'izany. Zao ny adala vao ny teny hoe mampahafantatra anareo ny mpitondra fanjakana fa io vahoaka io rehefa mihetsika 80% de mibascule ho azy ny miaramila. Ny miaramila ty miaraka tamin'ny vahoaka foana. Fa lisany gendarme lisany gendarme nidondrona. Ary tsy avy amin'ny lako ny andany amin'ny miaramila miaraka amin'ny vahoaka fa efa miaraka amin'ny vahoaka ny miaramila. Zay indesaka leçon iny fa aza maikirebirebe tsika, azo adino, reny isan'ny fosotra reny. Zay ny tiako atao tamin'ity vidéo ty fa
tokony video hafa moa zany ny tena hoe nieritreretiko natao amin'ny manaraka fa efa eto ihany dia raharotiko eo resahana io resaka action io araka lazaiko etsika mila action ho tapitra ny videoko farany teo efa manao action tsika fa nisy action roa natao ary zareo tsy teny aminareo mihitsy hoe nisy inona ary tsy teny amin'ny télé izy tsy teny amin'ny gazety nisy navokany kely ihany satria ty hohainina izy raha ohatra ka avoaka le izy misy ny action natao amin'izao fotoana izao pa ny action big action ny action lehibe dia itsika dia raha tsika rehetrarehetra atao zay ny anankiray zay ny tena zava-dehibe tena mila action tsika marina fa hoe aingana satria zareo amin'izao fotoana izao efa manao plan izy io teneniko anareo manana amin'ny plan ny alika maty reo nanao fanambarana izy reo tandro filaminana raha joelona io zany efa safosafondrareo raha joelona amin'izao fotoana izao fa teneniko anareo ho atsika te hetsika aza magnetsika irery aza manao hetsika irery fa tsy ho tafavoaka fantatry ny ampelantanandreo ny tiako lazaina raha mihetsika mazanga tsy tokony jery fotsiny ny sasany raha mihetsika tanero tsy tokony jery fotsiny eny amin'ny sisiny raha mihetsika degoa tsy tokony jery fotsiny mazanga zay ny tiako atongavana mila mihetsika miaraka tsika mila mihetsika miaraka zay ny garantie fa vita io fozy io tapitra to jadony io ka eo indrindra tsika ny tena tiako atongavana hoe mila miray iny tsika mila miray saina mila miray hevitra azonareo zay ihany io tsy misy hoe zay avy any avaratra zay avy any atsimo zay avy any tsy misy an'izany io fa miaraka tanindrazana iraisana io firenena ray ihany no vonjena dia mila miaraka mila mitambatra tongotra miara-mamindra ny ady eo zay fitambaran'izay efa jerena ny situation amin'izao fotoana izao mila miaraka mila mitambatra malagasy izay ny antony anankiray mampiantona antsika amin'le mission amin'le action amin'izao fotoana izao aloha misy antony ray hafa fa tsy afaka lazaiko eto ny antony anankiray hafa ka amin'izao fotoana izao mieritreritra ny antsony ny influenceur rehetra raha azoko atao ny indrindrehetra ny tiako tongavana hitambatra tsika matsy lazaina tsika maty ny diaspora hitretin-drala hoe miresaka fony tsika fa tsy azondratsina mihitsy ny zavatra ao ambadika eo hiantso ny influenceur raha azo atao tonga daholo raha fa raha ohatra misy hoe misy tsy mifanaraka dia mifandamina aloha fa tsy efa tonga aty zay vao andeha hifanasa vangy raha ohatra moa zany tsy possible mihitsy dia any amin'ny arrivetsika no mifankahita izay fiona amin'izay etretiko atao hoe amin'ny sabotseriny azonareo tsy maninona za tsy manakany hoe zay olona hafa hoe ho avy za tsy manakany fa ny hevitry ny maro mahatakadavitra vao maika tsara azonareo fa ny ady hevitra atao amin'izay fotoana izay dia stratégie averiko tsara stratégie ny ady hevitra atao amin'izay fotoana izay fa tsy misy resaka tsiny hoe élément tsy miresaka tsiny hoe fitaovana iny efa bloqué efa fermé fa resaka stratégie fampisehoana firaisan-kina zay olazaiko ihany ny toerana fa dia zay aloha mila mitambatra tsika tena mameno indray mandeha farany aza mokomoko mihitsy hoe andeha rery hoe hietsika zay dego hietsika zay mazanga hietsika rava maina ao dia ho tsiponinao nareo mila miaraka miara-mietsika ny rehetrarehetra synchroniser tsara ny tempo ao tsara mety io tsy tafavoaka reo jereo ny zavatra mitrany zavatra efa tsy normal tsy ny zavatra am'seo
zavatra miseho any vatomandry, zavatra miseho any ino ty tamatavy, ahoana kosa ny tamatavy. Ahoana ny anikanao 75% avadika ary amin'ny anankiray, ny ohatran'izay koa ny ary ino tena raha nyty anetserana 65% dia avadika fotsiny le izy. Fa io mila firaisan-kina miaraka io aza miala am'izay ampidirao anatin'ny lohantsika malagasy tsirairay na mipitarika na ny taritona. Raha vao tsy miaraka, potehandreo. Satria reo jusqu'au dent reo zay teneniko anareo, jusqu'au dent reo ary tena manao vivery miainy mihitsy reo ho an'ny Rajoelina. Dia zay annonce fiantsoana ny diaspora amin'ny influenceur zay ny amarinako an'ity vidéo ty. Amin'ny manaraka isika miresaka zavatra hafa raha misy raha ilay. Salut daholo ary.